Jery fisy teknika atao vohikala dia hitako hoe tsara kokoa le vokatra sy mifaneriny amin'izao hita masitsika izao. Isan'ny tetikasa ny fanjakana foibe mandrafitra ny fampandrosoana ny commune ny fanatotosana ny fametrahana ny vohikala eto Madagasikara. Nametraka ny vohikala manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao nanomboka amin'ny taona 2020. Tafajoro ankehitriny ny ivitoerana 20 ary isan'izany ny vohikala ao amin'ny commune urbaine Arivonimamo izay nahitampam-piazana. Ny coordination nationale du projet TIC na ny CNTIC no miandraikitra ny fametrahana ny vohikala manerana ny faritra. Inona no atao hoe vohikala? Ny vohikala dia ivitoerana toy ny cyberspace natao ampifandraisana sy hifandraisan'ny mponina ary hitrandrahana ireo vaovao sy andotan-kevitra amin'ny alalan'ireo tambajotra mpifandraisana iraisam-pirenena na ny internet. Ny vohikala dia vokatry ny fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao sy ny commune. Ny ministera no manome fitaovana informatika sy izay fitaovana ilaina hampandrosoana ny ivitoerana, manofana ny olona hiasa ao amin'ny ivitoerana ihany koa. Ny commune kosa no miantoka ny toerana hasiana ny ivitoerana ary mandray an-tanana sy mampijoro ny komity mpanamora ny fampandehanana tsara ny ivitoerana. Ny commune urbaine Arivonimamo dia 740 miala amin'ny renivohitry Madagasikara. Eto amin'ny afovoan-tany no misy anazy. Lalana makaty dia tsara misy fotokany 310 mandrafitra ny commune urbaine Arivonimamo ary manana mampalaza anazy ny commune urbaine Arivonimamo amin'ny landy amin'ny asa-tanana izay isan'ny lehibe indrindra. Ary ny fahampirenan'ny vaovao hita amin'ny commune urbaine Arivonimamo dia asa mampandraharaha ny tena ankabeazana. Ao anatin'izay fandraharaha izay dia manana ny andraikitra lehibe ao anatin'izany ny famatsiana ny vary ho an'ny mponina ao Antananarivo ao. Izay no tena lehibe indrindrany eto amin'ny commune urbaine Arivonimamo ary misy vokatra sy zavatra maro izay hoentina mampandroso mamatsy ny renivohitra Antananarivo. Fa tsy taran'izany ny asa-tanana izay mampalaza ny aty Imamo eo anatin'izao zavatra izao dia ny fahavokaran'ny tapia sy landy raisina avy amin'ny tapia dia landy be zany izay faritra Arivonimamo. Misy mponina miisa eo amin'ny 770 sy 200 sy 2,000 sy 2 alina ny mponina ato anatin'ny commune urbaine Arivonimamo. Ny toerana eto aminay moa dia misy ny fiara-miasa tamin'ny ministera ao anatin'ny fanjakana foibe dia nahazo ny vohikala ankehitriny izay miroborobo sy mandroso tokoa amin'izao fotoana izao satria hitan'ny zareo avy any amin'ny foibe ny fanjakana foibe fa mila ao anatin'ny tontolo ny fandrosoana ary aty amin'ny tontolon'ny taonjato fa 20 izao amin'izao fotoana izao ka hita mihitsy ny teknôlôjia vaovao no iainana sy ilaina dia tonga eto ny fanohanana lehibe ao anatin'ny fanjakana foibe izay isan'ny mandrafitra ao anatin'ny fampandrosoana ny commune. Andriamatoa raha mianjary vomitovina Rantsoa tantana fahatelo hatramin'ny nisian'ny vohikala teto Arivonimamo. Ny vohikala eto amin'ny commune urbaine Arivonimamo zany dia tetikasa napetraky ny ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao mba hoentina hampandrosoana ny saravabe-bahoaka rehetrarehetra mihitsy tamin'ny taona 2012
volana mars mitenanay tonga teto amin'ny volikala teto Arivomamo amin'ny fampandrosoana tetika asa fampandrosoana anazy dia betsaka ny asa tanterahanay eto amin'ity toerana ity dia misy zany le atao amin'ny fiteny mahazatra hoe multi service misy ato ny photocopie dia misy ny saisie impression reliure ny gravage dia misy ihany koa ankoatran'izay ny fampianarana informatique fampianarana fikirakirana solosaina dia misy ihany koa ankoatran'izay ny fianarana mikirakira sy mifandray amin'ny alalan'ny tranokala na amin'ny alalan'ny internet dia ao anatin'izay ihany koa ankoatran'izay asa zay dia misy zany ny fampiofanana na ny mpianatra na ny olon-tsotra na ny tantsaha betsaka ny fampiofanana zany atao ato amin'ny volikala ohatra hoe misy lohahevitra fambolena fiompiana fahasalamana fanabeazana dia tanterahan'ny volikala daholo zany zany rehetrarehetra zany amin'izay hoe asa maromaro samy volikala zay dia misy ny atontanisa zany ny olona tonga eto amin'ny volikala isam-bolana dia manodidididina ny 200 eo zany ny olona mitsidika eto amin'ny volikala na manatanteraka asa eto ao anatin'ny ray volana raha ataontsika kady tsotsotra zany dia mety manodidididina ny 50 isan'andro eo ny olona mandalo eto amin'ny volikala. Misy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny sekoly manampitsaka amin'ny mpampianatra amin'ny fitrandrahana ireo tahiri-kevitra sy lohahevitra maro samihafa ny fisian'ny site web any volikala. Ao izy ireo no manovo sy mitrandraka ireo lohahevitra sy tahiri-kevitra ho entina anaovana fanabeazana. Isan'izany ohatra ny lohahevitra mikasika ny fanabeazana olo-pirenena fanina. Fitiavan-tanindrazana izay ilay fihetseham-po mamatotra sy mamatotra anao ao amin'ilay tany misy anao ny antsoina hoe fitiavan-tanindrazana ny fanajana n'ina koa ny fitsipika sy ny lalàna fianatra tsara satria tena tia tanindrazana avy zany ho avy ny firenena sao tehaka mampibelena tsy afa-misaraka amintsika amin'izao fotoana izao ntsony ny fikirakirana solosaina mifandray amin'izay ihany koa ny fianarana ny teny vahiny dia ao anatin'ny fianarana teny vahiny nisy ny famoahana mpianatra izay natanterana teto amin'ny fitoerana volikala teto Arivomamo natrehan'ny lehibe amin'ny distrika dia lehibe amin'ny farim-pianarana teto Arivomamo ary ny be ny tanànana Arivomamo ary ny zavatra nafinaritra vokatra izay famoahana mpianatra teto izay na ny seforny farim-pianarana teto amin'ny teto Arivomamo asa zany dia mandefa mpianatra andrato fahalalana ato amin'ny volikala. Ny fianarana informatika teto amin'ny volikala teto Arivomamo zany hatramin'ny nahatongavanay teto amin'ity toerana ity dia teo amin'ny 300 teo eo. Dia ny olona ihany kosa izay nomena fahalalana maimaim-pona ny amin'ny internet sy ny fiofanana maro samihafa toy ny fambolena sy ny fiompiana dia teo eo amin'ny 50 sy 200 isa teo. Inona no nataony mitantana ka nahatonga ny fahombiazana? Misy zany ny spot publicitaire alefanay any amin'ny radio ary farafatarana izy io isaky ny 2 andro tsy maintsy miverina. Izay zany dia manana fotoana isan-kerinandro tsy maintsy misy izy io farafaharatsy ny ray mandeha isan-kerinandro dia miantso izay na fikambanana tantsaha miantso ihany koa izay na mpianatra na fikambanana olon-tsotra dia antsoina maimaim-poana zany izy ireny ho ato amin'ny volikala dia ampianarina hoe inona ny ilana ny internet ahoana ny fomba fikirakirana izany dia ankadrena mihitsy izy ireo ny tena marina tena sarotra zany le asa satria zavatra mbola tsy miainan'izy ireo mihitsy zany zany mikirakira solosaina zany fa dia manoro anazy zay dia vokatra izay betsaka mahazo tombontsoa. Tao anatin'ireo nahita tombontsoa tamin'ny nanovozan'ny fahalalana teto amin'ny ivitoerana volikala Arivomamo ramatoa Ranta Malala Jacqueline. Voasokatra mihitsy ny fianarana informatika biolotika tamin'izany nanomboka tamin'ny taona amin'ny 2011 dia nanomboka nianatra fomba nidirako tato zany dia nahita soratra teo amin'ny varavarana hoe mianatra
napiditra mpianatra hianatra informatika bureautique dia nanontany miditra tata dia nanontany emploi du temps isaky nina mianatra hatramin'izao dia mbola manao fanazarantena atao amin'ny centre foana sady efa afaka manao opérateur PCC manomboka amin'ny herinandro dia anao opérateur PCC ao amin'ny district. Manahoana kosa ny fahitany levitry ny Beantananarivon'ny Mamo ny amin'ny fisiany ivoterina vohikala eto amin'ny faritra Iadidiny. Faly ny vahoaka mahita nyzazavazao satria ahitana tombontsoa lehibe ao anatin'izay fipetrahany vohikala izay ary ao anatin'izay koa dia nahazona fiofanana maromaro na ny eo amin'ny lehibe zany na eo amin'ny ankizy mpianatra indrindra fa ny fampianarana izay isan'ny ahitany ankizy tombontsoa indrindra satria misy fianarana miisa eo amin'ny 9 ny fianarana lehibe eto amin'ny commune Beanarivo Mama dia zay koa eta bisomary rehetrarehetra zay dia mahita tombontsoa avokoa ao anatin'ny fipetrahan'ny vohikala eto toerana. Miadana ny vahoaka amin'ny fanaovana ny photocopie sy ny saisie izay isan'ny anankiray ilaina eto amin'ny tanàna ary isan'ny anankiray nampidina ny fanaovana photocopie sy ny saisie ny fipetrahan'ny vohikala satria ijerena ny zavatra mahatsara sy mampandroso ary mahamora ny zavatra ilain'ny vahoaka ny nametrahana ny vohikala teto. Ny commune urbaine moa dia atao hoe urbaine izy tanàn-dehibe fa saingy commune urbaine eto aminay dia ny tatsany tena betsaka eto miaina ny fiompiana sy ny fambolena zay zany ny tena betsaka eto aminay ary tena zava-dehibe ny mipetrahany vohikala teto aminay dia isan'ny anankiray ny ahitany tatsa ary misy tena manatona tokoa ny tatsa amin'izao fotoan'izao mitady ny zavatra tsara indrindra zay hita ao amin'ny internet ary ahitany fiofanana maro samihafa ahitany fivoarany fambolena ahitana ny fanatsarana ny fambolena ary indrindra ahitany zay zavatra tokony ampiarina sy ampiasaina eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka dia ao anatin'ny vohikala no misy ny internet ijerena zany rehetra zany dia hitany isan'ny anankiray zany azahoan'ny tatsa tombontsoa ny fisian'ny vohikala eto satria mampivoatra ny fari-piainany mampandroso ny fari-piainany ary mahatsara ny fari-piainany ihany koa dia zava-dehibe tokoa ny fisian'ny vohikala fa ny mpianatra ny tatsa vasaraba be vahoaka mihitsy raha tenenina dia mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny vohikala eto amin'ny commune urbaine Arivon'ny Mamo. Nisy ireo nahita tombontsoa tamin'ny fiompiana. Natongavako tao zany naheno tamin'ny radio zany teto amin'ny faritra Arivon'ny Mamo radio IG radio misy fiarah-miasan'ny vohikala nandeha tamin'izay radio zay dia mikarakara momba ny resaka fambolena fiompiana ny zareo dia tamay nanatona tato mba haka torohevitra ny amin'izay ary rehefa tonga tato zany dia nampahafantarin'ny rahalahy Rivo any amin'ny resaka ny amin'ny fitrandrana ny amin'ny resaka fiompiana dia tao anatin'ny resaka le sitin'ny vohikala zany no nijerevana an'izay dia hitako hoe misy teknika be dia be mbola zay tsy hita mihitsy fa tato ny tena nahitako azy. Teo aloha zany miompoko soa dia nisy fahatarana be raha ohatra hoe teo amin'ny 9 mois teo zany namoakako soa dia nahita le teknika zay dia teo amin'ny 6 mois teo izy dia efa avoaka. Misy tombony be ihany koa le fampiasana le resaka bio satria nampiena ny otrikaretina ny aretina nisy teo amin'ilay kisoa zany lasa tsy dia nisy tsony le vokatry le fampiasana le teknika na resaka bio. Tena nanampibedabe amin'le resaka internet zany tena hitako hoe nampiroborobo an'le fari-piainan'ilay any ambanivohitra le izy zany sady ahitanao teknika zay mbola tsy hita manaraka an'le toetrandro satria anao mantsy raha ohatra hoe anaraka an'le fiompiana traditionnel dia tsy mahita voka-tsoa firy zany ianao sady mandany fotoana le izy. Latsalatsa-danjany amin'izany ihany koa ireo mpamboly. Nanokatra adresy email zany natongavako teo amin'ny vohikala dia rehefa voasokatra moa ny adresy email dia afaka nandefa za dia avy eo moa zareo tompony andraikitra taona nanoro-hevitra anahy na nipevitra anahy hoe afaka misy zavatra fatrandrahanao aho ato akoatra amin'ny fandefasanao adresy email dia ny fisy teknika momba ny fambolena
ataoko tokoa mbola izy za satria zareo nanorana tamin'ny fijerevana le fisina teknika dia nanaraka teo za dia nijery. Ny teknika zao aloha tena ny teknika hoe hitako mbola vaovao mihitsy zany dia teo amin'ilay resaka zezy le fampiasana le zezika gasy. Dia izay aloha zao hitako anisan'ny teknika hitako zany tamin'izaho le nijery internet tao Vohikala. Taloha manko izay zany tamin'ny fambolena taloha dia hoe isaky ny 15 jours izay manisy zezika fa tamin'ity ny teknika hitako tamin'ity dia tsy manaraka izay 15 jours izay fa mijery le faniry le voatabia rehefa tokony sakafo ve le izy dia amin'izay manampy anazy. Satria manko raha ohatra hoe le fanao ny taloha ilay isaky ny 15 jours dia mety hoe mbola tsy lany zany le tsiron-jezika teo aloha dia manisy izay dia lasa ohatran'ny manao accéléré amin'le faniry le voatabia dia mety hoe le voatabia mitsaham-paniry moa le zezika latsiro dia izay no hitako tsy nanita le teknika le teo aloha le isaky ny 15 jours manisy zezika. Ny espaceny le misy amin'ity fizorako ty tsatoako ty dia ty zany somary nampitomboana satria fanaoko isataona izy somary teriterino izao dia hitako hoe ohatrany tsy dia tsara le voatabia satria vao tsy alefaka le. Nanao ary ny vokatra ny tsara zany le bit tamin'izaho le raha ampitaina tamin'izaho le mbola tsy nijery le fisy teknika tao amin'ny Vohikala dia hitako hoe tsara kokoa le ny vokatra sy ny faniriny amin'izao hita masitsika izao. Izao hita masitsika izao zao zavatra izao zany ny vokany. Misy ny afatra dera. Za zany tamin'izaho alohan'izaho akao amin'ny Vohikala dia natao ohatra za satria zavatra mbola tsy kitiko mihitsy ny zavatra kitihana atao. Akao zany efa tena natao ohatra fa rehefa mitavavoaka nefa dia tena faly hoe tsy arakaraka ny zavatra rehetraretiko no mety hoe le teboteboka amin'ny atao ohatra amin'ilay tsy fahaizako ny idirako tao fa avoakavao aloha tena faly be mihitsy tena tsy haiko hoe raha azoko natao raha nandihy tena nandihy be mihitsy. Ary aporosihana koa tsika tatsamba hiditra amin'ireny toerana izay ahafahana miserasera ireny satria ao anatin'ireny dia betsaka ny zavatra azo trandrahana fa tsy hoe mijanona zavatra hoe ahitrahitra fotsiny fa tena na dia tatsara tsika dia afaka manatona an'ireny dia manatona ny tompona andraikitra raha ohatra hoe mbola sarotra ho antsika mampiasa an'ilay izy. Lazaina ary fa nisy tokoa ny fahombiazana. Amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara ny Vohikala eto Arivomamo. Profon'izany no fahafahanay manampy ny fitaovana zany izay eo am-pelantanana hoentina manatsara ny asa. Isan'izany ohatra ny fividianana imprimante. Profon'izay fandehanan'ny asa atao anatin'ny Vohikala izay ihany koa no ahafahanay mandoa ny karaman'ireo mpiasa rehetrarehetra zany izay miasa atao anatin'ny Vohikala satria misy anankitelo zany zao ny mpiasa miasa manatanteraka ny asa atao amin'ny Vohikala dia ny mpitantana eo ihany koa ny informaticien ary ny mpanentana. Afatra avy amin'ny lefitra eo be-tanàna hoe makasitraka makatelona ny fitondrana sy ny fanjakana foibe ary indrindra ny eo amin'ny ministera izay namatsy sy manampy anay ary manaraka akaiky ny amin'ny Vohikala misy eto amin'ny commune urbaine Arivomamo ary mbola mangataka izay maniry indrindra ihany koa ny mbola hitohizany fiaraha-miasa sy ny fifanampiana mba entina anatsara hatrany ny fiainan'ny vahoaka, ny fiainan'ny tantsaha, ny fiainan'ny mpianatra ao anatin'izao sehatry ny Vohikala izay ao anatin'ny teknôlôjia avolenta izao. Makasitraka to ary misaotra indrindra. Misy ny afatra omen'ny tompona andraikitry ny ivitoerana Vohikala Arivomamo Andriamatoa Ramiandrarivony ny Tovy Miarantsoa. Dia ny afatra izany eto amin'ny Vohikala eto Arivomamo ho an'ny olona rehetrarehetra tsy hakanavaka na mpiasa na mpiasam-panjakana na mpianatra na mpitondra fiangonana na iza dia afaka miara-miasa amin'ny rehetrarehetra izahay ary vonona ny anoro vonona ny anoana tsy mampitahotra koa no miditra atao amin'ny Vohikala fa fifaliana zarainay ato.
eto zany zay a dia maneho fisaorana ihany koa ny amin'ny fitondram-panjakana sy ny any amin'ny ministera foibe ny amin'ny fanampiananay aty amin'ny voikala Arivomamo ary ny angatahanay dia itoy tena itoy maharitra mihitsy zany ny fiaramiasan'ny ministera ary tsy janona mihitsy zao tetikasa voikala zao. Arak'izany ary dia miankina amin'ny fahavitriana sy ny fahaiza-manao ny mpitantana ary ny firindran'ny asa miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra ny fahombiazany voikala. Ni adi mafilo fursa kwa ni uti vile fatati